Nitondran'ny Tale jeneralin'ny Jirama fanazavana ny famokarana angovo azo havaozina ho an'ny angovo fampiasa isan-toakantrano dia nambarany fa malalaka ny famokarana herinaratra fa ho an'ny sehatra midadasika indray kosa dia ilaina ny fahamalinana toerana mba ho say hampiasa vola amin'ny famokarana herinaratra ireo mpampiasa vola eto amintsika. Efa malalaka famokarana herinaratra fa malalaka efa nalalaka hatramin'izay ny fanaovana herinaratra ka hoe tsy ho amidy tsy hanaovana distribution publique zany hoe ny fanaovana an'io angovo azo havaozina io solaire sy ny éolienne dia efa amporosihana daholo ny rehetrarehetra hanao an'io. Marina fa mety tsy misy lalàna mivoaka hatramin'izao aloha hoe miafahana manao an'io fa tsy misy lalàna mandrara ihany koa no hoe tsy mahazo manao an'io. Ny tsirairay zany dia zao dia afaka mametraka na éolienne zany na solaire zany zany hoe ny azo avy amin'ny masoandro sy avy amin'ny rivotra ao an-tokotaniny eny an-tafotranony rehefa ohatra ka afaka manao an'izany izy manam-bola anaovana an'izany ary ny Jirama ao dia mamporisika. Ny mbola problème kely fa izy tsy voarary le hoe le avy amin'ny biomasse na le hoe avy amin'ny biocarburant. Le biomasse zany matetika zay le hoe avy amin'ny fako déchet taixo sy ny sisa anaovana gazy dia oka tsy anapoizina amin'ny manodidina amin'ny fofona na amin'le gazy atao zay zany fepetra satria zavatra zay mety ilana lalàna ihany tokoa fa mety anima amin'ny fiarahamonina. Mbola tsy azo atao koa zay le hoe biocarburant le hoe avy amin'ny mangahazo avy amin'ny katsaka avy amin'ny isan-karazany anaovana alcool dia androna sakafo natao jiro so dia miteraka afo ary andoro tanàna fa reny mbola ho avy iny somatoky afa tsy ho ela ntsony dia ho avy ny lalàna amehezana fampiasana ny angovo. Ny momba ny angovo azo havaozina lehibe inona moa tsy nanaovan'ny Jirama izy hatramin'izay dia Jiramany nanao dia le olona zany petra eo amin'ny toerana andray andraikitra hitrosa vola na hisonify fanarahana amina asa fotodrafitrasa zay natao aharitra raha ho fohy 50 taona petra amin'ny toerana misy ny fisalasalana misy ny fahasarotana ka raha maro toerana le fitondrana saly olona fa raha ohatra ka fitondrana hetsika isaky ny 3 taona isaky ny 5 taona tadiavanareo olona samy somy ambany